ny saitsika no taninady ny devoly tena miasa tanteraka anao fihazonana mafy ao an-tsaitsika eo. Maka ny fotoana ilainy izy anaovany planiny. Ka zao sika dia izahakely mikasika ny fomba fiasan'izany planiny zany amin'ny alalan'ny fizarako fanoherana aminareo, ary tsy fanoharana nataon'i Jesosy zany, fa fanoharana izay manokana foroniko ary ao anatin'ity boky ity zany zay taninadiny saina. Zao zany nareo dia mba hanao izay ampifaly aka mba hamakiko tantara kely aminareo. Marisy Jauna vadiny tsy tena nankafy ny fanambadiany loatra. Nisy ady matetika foana teo amin'izy ireo. Samy tezitra daholo izy ireo. Be lolo-po. Nananjanaka rory zareo izay tena voakasika ilay olana tao an-trano ireo. Le olana misehona dia hatrany am-pianarana azy. Vokatry ny ady tao an-trano zareo dia niseho tany am-pianarana sy tamin'ny toetran'izy ireo tany. Ny ray amin'ireo zaza aza dia narary vavony noho izy miasa saina foana. Dia ny sasany aminareo mety hevitra hoe tena zaho zao Maria ny vadiko Jauna. Dia betsaka aminareo nefa mahalala sady hoe andeha ho aiza izany. Ny olan'ny Maria dia izy tsy mahay mametraka ny Jauna olohan'ny tokantranon'izy ireo, fa izy ny patronina. Izy ihany no afaka manapa-kevitra, mitantana ny vola sy fenenkizy rehetra. Dia te hiasa izy dia te hahazo ny volany manokana, satria izy dia mahaleo tena, mafy, mangataka fanamariana ho azy. Dia mety eritreritra nareo zao hoe ananako ny valiny ho an'ny Maria. Tena mila famonjena izy, mila mahalala an' Jesosy izy. Ahoana ary? Tena nalala an' Jesosy izy. Efa nandray azy efa ho 5 taona lasa izy. Dia 3 taona taorian'ny vadiny izy sy Jauna, zany hoe tsy nisy fiovana mihitsy zany tamin'ny Maria. Nandritry ny izy nateraka andray. Nisy fiovana kely ihany zany, zao izy zao mino fa andeha any an-danitra hono rehefa maty. Fa mbola miaina ambany fanamelohana izy, satria mahatsiaro ratsy mikasika ny toetrany izy zay toy ireny hoe tsy hanana ny fahafahany ireny, fifezany izany. Fa manana karazana fanantenana izy zao, na dia tsy nanana izany aza melohany aonany tamin'i Jesosy. Fa nahonena sy diso fanantenana izy, zao mahonena izy zany. Azoko antoka fa Maria dia vehivavy tsara, tian'i Jesosy, fa nanana fihazonana mafy tao an-tsaina izy. Ka mandra-pifahany izany dia tsy nisy zavatra niova ho azy mihitsy. Amin'ny mahazaza azy, Maria dia nanana ray tena maheritreritra izay mikaboka azy matetika satria fotsiny izy tsosotsosotra. Raha vao manao diso kely fotsiny Maria tonga dia manapatra ny hatezerany aminy izy. Taona maro dia nijaly tsisy mpanampy izy no nitoetra ratsy ny dada sy ny mamany. Fa tsy isy fanajana mihitsy izy amin'ny zavatra rehetra ataony amin'ny vady sy ny zanany. Ary ny anadany Maria koa etsen-daniny tsy mahazo manao diso, fa ohatrany hoe mahazo vahana kely ihany izy satria izy zany lehilahy. Rehefa tonga 12 taona Maria dia no azon'ny fandresen-dahatra tana-taona maro izy. Izay nilazana lainga taminy, ohatr'izao zany. Ny lehilahy rehetra dia manao azo zavatra. Tovy daholo izy rehetra, tsisy azonao itokisana. Andratranao sy anararoatranao ihany ataony. Raha ohatra ianao ka lehilahy, dia hitanao amin'ny fiainana zany. Dia afaka manao izay tianao atao, afaka maniraka olona manodidina anao dia mpampiasa, mitondra olona arak'izay tianao dia tsisy olana, indrindra vady aman-janaka vavy, afaka manova zavatra amin'izany. Ary vokatr'izany ny sain'i Maria dia voavoatra sy voafatotra. Rehefa afaketo tsisy olona aneritery zany intsony. Za zao dia noararaitiny ndraiko taloha zay sady maheritreritra ny misotro toaka dia toy efa taona maro dia maro zany dia mijery azy mody isaky ny sabotsy alina sady voakorotany toaka dia matetika mikapoka ny reniko dia tsy hitany reniko tsony izay zavatra atao mikasika izay zavatra ataony amiko dia mironany amin'ny anadahako izy mity azy dia namela tamin'ny trangan-javatra izay nisy ahy. Ka tsy dia manana fijery tsara loatra ny lehilahy taloha. Nanao voady anaty nanao fanekena rery tamin'ny tenako. Fa te hanao fanekena amintsika Andriamanitra hikarakaratsika, fa tsy tiany hanao fanekena rery amin'ny tenantsika sika, ka ilaza hoe rehefa tafavoaketo tsy misy olona mahatratra zany intsony. Andray an-tanana ny tenako ary tsy mba hangataka olona hanao zavatra ho azy zany mihitsy. Mety misy efa malala izay zavatra resahako ihany sasany aminareo, fa firy aminareo zany, firy ny mahazo zany dia tahakany hoe efa teo nanao zany, malala tsara izay zavatra resahanao zao. Zao Maria zany,
tena manana olana satria izy tonga tamin'ilay fanambadiana fanindrina ny hotiavana fanindrina tiany me fitiavana fa izy dia manana toetra tena ratsy ary zany dia avy amin'ireo lainga rehetra izay nolazainy satana azy antaonany maro mandray tranga ray dia miteny aminy hoe ny lehilahy rehetra oatra izany ny olona rehetra oatra izany tsy afaka matoky olona ianao fa mila mandray an-tanana ny fiainanao ianao zao izy manam-pifandraisana amin'Andriamanitra izay tikarakara ny fiainany afa-tsy ny tsy fanana-keviny amin'ny famelanan'Andriamanitra ikarakara azy efa kristianina izy zao ary mandeha any am-piangonana fa tsy mbola tena ampy fahalalana izy mantatra hoe za angeka norobaina ny devoly dia nandanga tamiko ary sika dia mbola anana fiovana amin'izao fiainana izao amen Maria tsy afaka mifeny ataony satria izy tsy mahafeny eritreriny ary tsy voafehany ny eritreriny satria tsy fantany akory hoe zany angeka afaka atao zao ny zavatra ilaiko resahana androany dia hoe fihazana mametraka fototra fotsiny zany hoe ianao tsy voatery isaina izay rehetra latsaka ao andohanao ny tenin'Andriamanitra rehefa fantatrao zany dia lasa sivany eo amin'ny fiainanao ary misainy zany foana matetika tak'izay ezahako hijerena tele ankehitriny zahay saika lasa mahaliana mihitsy ny fihazana mitady zay zavatra ho jerena fa ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny sivana amiko tahaka ny hoe hitanareo za zao mahita olona roa fanao fotoana dia nitoy an'izany avy eo sambikiny any am-pandriana izy roa avy eo hitanareo mialohan'ny azona ny telecommande ka hoe mba manova ilay kanal efa voakaziky ny zavatra rehetra sady nareo fa ianareo ny zavatra tsara ary azoko antoka raha ny amin'ny maro aminareo hoe tsy mankafanahy avy eny anao zavatra amin'izany satria za manatsaina sy tena voasivana eto haiko fa diso zany fa voakasika no ny amin'ireo olona rehetra maneran-tany izay tsy mahalala hoe diso zany ary dia mianatra zavatra ratsy zareo dia avy eo mihevitra hoe ka zay fotsiny no tokony atao lasaiko anareo ny marina fomba fitondran'ny olona tena amin'ny tele nge dia tena dalàna mihitsy zany hoe antsony hoe tele réalité zany fa tsy misy réalité zany mihitsy ao amin'izany zany hoe fa tena leon'ny jery lehilahy manoroka vehivavy manalakanjo eo anoloan'ny lehilahy hitanareo zany manambady ny devy efa 7 taona tsy mbola nanala ny akanjo zany mihitsy hainareo dia avy eo zany rehetra zany lasa hoe hitanareo resa-delahadala dia avy eo zareo tsy faly amin'ny vady dia hitanareo ohatrany hoe zao maninona ny tsy esorinao zao ny akanjoko tena tsy misy ola malala zany dia mety hoe ianao hoe tobo malalo adala angamy ty vehivavy ty tsy afa milaza ny marina aminareo fa raha tsy miresaka izany zavatra zany sika izay ilaina resantsika marina mikasikazy dia ahoana moa no mba hialan'ny ola amin'ny olana tsy niresaka fotom-pampianarana ara-pivavana ihany no tokony resahako anareo fa Jesosy ny teny tamiko mba hampianatra olona iaina mifanaraka amin'ny teniny takatrareo izay tiako lazaina zao ndao iresaka mikasika ny jaona vetivety satria izy dia nanana olana tamin'ny tenany jaona dia mila naka ny toerana mahalohan'ny fianakaviana izay nitadavin'Andriamanitra taony hanolotra fitariana ara-panany tokantranony jaona dia efa nateraka indray ary mahalala ny tena didy fototry ny fiainam-pianakaviana fanta fa tsy tokony hamela mivady ny feno tokantrano izy ara-bola ny ankizy ny tenany fantandaholo zany fa tsy manao ninina amin'izany izy afa tsy mifatsapana hoe resy sy voalina avy amin'ny tele ny fanatanjahantena eo ambonin'ny seza ny fiainan'ny jaona nefa tokony havita zavatra betsaka izy fa tahaka ny Maria izy koa nanana sain-diso noho ny fomba nitezana azy ilaza zavatra aminareo raha olona nitezana
tamin'ny filaminana ianao na zany trano vomana milamina dia tokony misaotra an'Andriamanitra isan'andro. Zao manana tombony kely nareo amin'ny lalao zany, satria betsaka amintsika no nitezaina tamin'ny tsy fetezana ambony indrindra mihitsy, zany hoe tsy manisy zavatra mba natao andeha amin'ny ara-dalàna mihitsy. Dia tonga amin'izay ianao miaraka amin'ny entana betsaka ary tena mila fotoana lava ianao vao mahavahana izany. Ka milaza aminareo fotsiny fa raha nitezaina ray aman-dreny izay mba milamina ihany nareo, na ihany koa mba miezaka ny mba mandrakotra anao, tokony ankasitraka azy ianao dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny filaminana kely izay azonao amin'ny fiainanao. Dia tokony mba maharitra kely ianao ny amin'izay sasany amintsika tsy nahazo zany tahaka ny nahazonao azy. Hoy aminareo hoe Dave dia lehilahy mahafinaritra, feno ny fanahy, 40 taona, tsara tarehy, loterianina ranjanana, tia an'Andriamanitra izy, nitezainy reny matahotra an'Andriamanitra izy, na dia hoe ndrainy aza dia olona matin'ny toaka, ny mamany kosa ilay atao hoe ara-panahy atao an-tranony satria noho ny fiezahana nandresy izay rehetra mety olana avy any amin'ny vadiny. Ka na mama na dada raha ndray amin'ireo olona ireo tsy manao izay tokony ataony marina dia miteraka olana izany. Mety hera amin'Andriamanitra ianao, ampianarinao ny zanakao ny marina dia afaka mandresy izany rehetra izany ianao. Ka Dave nitady izay hanambadiany, nivavaka ny mba hanindran'Andriamanitra vato azy izy. Fanao fotoana tamin'ny vehivavy 3 samihafa izy tamin'izany ka tena naheritreritra mihitsy taorian'izany. Izy zany tsy hoe olana niny tambavaka dia tsy nanao asa akory. Nivavaka izy dia nanao asa tamin'ny fifanaovana fotoana dia nitady tamin'ny heri-po izy. Dia hainy fa tsy nisy tamin'ireo no ilay tena nety tamin'izay. Noho izy hoe Andriamanitra omeo olona izay mila fanampiana. Dia zay. Tia zao. Nareo rehetra mivavaka ho an'ny olona hovadiana dia tianareo tanteraka zao dia ho lasa mahery vaika ara-panahy dia zao tsy misy tsiny dia mitoy dia lasa dia lasa. Ngamba Andriamanitra dia ampiasanao anampy olona efa mba sainao ve zany? Zany mihitsy tonga dia miezaka amin'izany. Tena zany tokony nanao zavatra betsaka izay tsy nataony Jaona fa izy koa dia manana saina voavoatra. Nanokatra varavaranao an-tevolo mba hiazona azy io babo. Dia misy ady izay hitanareo koa an-tsain'ny Jaonao dia izay mihitsy ilay resaka manana olon-droa ny vady nareo. Tsy tena miaraka loatra ry zareo. Fa amintsika ihany fa miady am-po, ady anaty saina, ady anaty eritreritra. Ny asa tamin'izy roa ireo ataonany maro dia maro ny devoly dia nanana sain-diso betsaka ry zareo ary tsisy fanantenana zany raha eo amin'ny ten'Andriamanitra. Tsisy fanantenana mihitsy raha tsy mianatra fahamarinana ny olona rehetra ary mamely zany hanafaka azy ireo. Mila mianatra misaina tsara sika raha miandrandra iaina marina dia afaka manao ny fisainanao manokana ianao dia afaka ataonao fananina zany. Voatery ho sainao daholo ireo zavatra diso rehetra ao an-tsainao ao. Raha manana ten'Andriamanitra ampy ao anatinao ianao hoe rehefa tonga ny fisainandratsy dia tsy handany fotoana ho anao afa-tsy minitra vitsy zany hoy ianao hoe tsy Andriamanitra zany ary tsy handany fotoana kiasa saina amin'izany aho. Tahaka ny Maria, Jaona koa dia norarotina mbava tamin'ny fahazazany. Ilay reny ny mahay vava dia tena manana lela maranitra sady miteny mandratra foana toy ny hoe Jaona ianao indray dia tsy mba hatsanga-javatra mihitsy, tsy mahomby ianao. Niezaka mafy Jaona mba ho akasitrahan-dreniny satria tena naniry izany izy tahaka ny ankizy rehetra. Fa araky ny ezahany nanaovany antsoina. Nanana fahazarana mikavy izy dia teneniny mama momba izany foana. Hoy izy hoe hatraizany tsy mampahomby ianao dia mahasosotra azy zany ka mandatsaka zavatra maro foana izy. Dia mahatsiaro resy izy. Nandalo faniliana tsy mahafinaritra izy avy amin'ny ankizy izay mba tiany ho namana rehetra. Nity vehivavy iray tany amin'ny lycée izy, fa nefara tamin'ny fandavany izany. Dia mpampianatra iray nandahazo koa dia azonareo ny tohandrera dia mitohy. Jaona dia olona miafina kely izay misafidy ny tsy ho hitan'ny olona mihitsy, taona maro izy nanasaina izay tarika azy. Tahaka an'izao hoe tsy azo atao mihitsy miteny olona izay mba zavatra tianao satria tsy iainanao akory izy ireo raha tianao anaiky anao ny olona dia mila mangina fotsiny ianao dia manaraka izay rehetra tiany endry. Dia avelao fotsiny izany, tsisy anaovany inina akory izay zavatra lazainao eo, tsisy antony tokony ilazana inina. Ireo fotoana vitsy mba izany hakana toerana amin'ny resaka rehetra dia toy ireny hoe efa fantasady ny fahareseny ka ny farany izy nanapa-kevitra fa tsisy antony tokony anaovana fampitahana
akory tsy maintsy ho very any amin'ny farany de nihevitra izy hoe ina moa no antony anandramako zavatra tsony de nipetraka teo amin'ny seza fipetrahana izy mari kosa miazakazaka mitabataby eran-trano de mankany am-piangonana zareo rehefa lady maraina ary mampalahelo milaza fa saika zany daholo ny famaritana ny maro fa tsy ny rehetra fa saika ny fianakaviana kristianina tokantrano kristianina andriamanitra tsy mitady atsika iresaka fandresena fotsiny fa tia ny anana fandresena isika tsy tianysika ijery fotsiny andro tsara taloha rehefa ho any an-danitra ihany ny farany any amin'izay tsy misy tomany sy rano masotsony ny fiainana mandrakizay de manomboka amin'ny ianao mandray any Kristy ary zany midika fa manana fiainana misy an'Andriamanitra ao aminy izany ilay fiadanan'Andriamanitra fa natao anana fiainana sika taka an'Andriamanitra izay manana fiainana dao de rahantsika Andriamanitra zao ny sainao no ilaina amboarina raha toa ka andeha amin'izany lalana izany ianao ary ny fanavaozana ny saina de tena dingana rahany zany averintsika rehetra hoe dingana de misy fiandohana sy fiafarana fa misy eny avony koa zany ary matetika ny eny avony de ela lavitra mihoatra n'izay itiavantsika azy rovina zao vao mba hifarana rovina ihany ny efaran'izao rovina no iova rovina ianao ny iova manantena fa sasany amin'ireo zavatra izay zaraiko aminareo amin'ity herinandro ity de anampy anareo anao zavatra izay tsy fantatrareo akory ny anaovana azy fa tsisy olona nampianatra ny fomba fanaovana azy fa nandritra ny fotoana nanaovako diso sy ny anarako tamin'ny fomba sarotra ngambonareo zao afaka mihaino ahy de mba afaka vonjeko amin'ny fialanaina ny fahamatorana ara-panahy mila fotoana maro de maro fa otonareo mety ny zavadrehetra nareo rehetra zay nandrain'ny Kristy androany ariva ny fahotanareo rehetra zao efa voavela fa tsy ireo fahotana rehetra zay efa vitanareo ihany fa zay rehetra mbola ho ataonareo koa ary anao nareo mety ho diso daholo sika fa ny vaovao mafaly amin'ny filazantsara de hoe eo ampanaovantsika n'izany voyage zany raha fantatsika hoe isika eo amin'ny Kristy tsy voatery hijaly amin'ny elokisika sy ny fanamelohana amin'ny fahadisoana rehetra ataontsika zany koa zao de fanafiana ao an-tsainao ao satana de mpiepangany rahalahy ary ny fotoana anaovanao diso na everanao fotsiny hoe nanao diso ianao na toy ny serana nanao adisona ianao de epanganao izy de lasa ianao jereo tsy ho zany mihitsy ianao indray aloha de tsy ho valian'Andriamanitra zany vavakao tsy ho voavonjy zany ianao ahoana no inonao fa voavonjy ianao nefa manana toetra ohatran'izany fa milaza aminao afa raha takatra ao marina ny famarinan'ny filazantsara eo mpandehananao amin'izany lalan'izany afaka mankafy ny fotoananao rehetra ianao sy ny fiainanao koa za tsy tena nankafy ny lalako rehetra fa tsy tiako ny hirifiriko hoe ho alohan'olo-kafa manantena fa mba ho izany ianao za nianatra mampisaotra fa angamba 5 taona lasa zany fa za efa nanary 9 sy 7 taona de nirendreny tany anefitra fotsiny fa iodiny eo amin'ny firesana mikasika ny Israelita sy nandaniany 7 taona tamin'ny voyage tokony atao 12 andro zany sasany aminareo isainao efa tany nanao zany malala tsara zay resahanao miodina de miodina ny tendrombohitra ray ihany 20 taona asa manantalahy eo de sositra raha tsy azoko ny ilaiko de sositra tsy azoko izay ilaiko de sositra tsy azoko izay ilaiko de sositra de mihevitra ho faly ah raha miova ny olon-drehetra raha miova ianao de ho faly ah miezaka novanareo fa tsy miovanareo tsy afaka ny faly amin'izany ah fa tena andro mafaly rehefa nandre tamin'Andriamanitra ny farany fa hoe za tsy voatery any miandraikitra olo ampifaly azy zany fa zany zao zavatra mila iesako eo amiko sy Andriamanitra tsy afaka tezitra amin'day foana satria izy tsy manao zay amin'ny falifaly ah de ho tezitra amin'ny zanako satria zareo tsy manao zay amin'ny faly ah de tezitra amin'ny lehibeko satria izy tsy manao zay hafaly ah ny hafalianao de andraikitrao zany hoy aho hoe ny hafalianao de andraikitrao zany ary tsisy olona afaka ampalailoanao zany rehefa tsy avelanao izy
mbola mety ho lava noho ny herinandro ray zany tsy haiko aloha e. Ka te ilaza aminareo fotsiny a raha anao zany voyage zany ianao mila manapa-kevitra ianao zao androany zao fa tsy alandarana zany. Tsy alandarana mihitsy ianao, tsy mampanina hoe impiry ianao ny lava fa lavo impito ny marina fa mbola miarina ihany. Aza mba reraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoan'andro dia hijinja ianao raha toa ka tsy reraka. Inona moa ilay fotoan'andro? Andriamanitra rery mahalala zany ary tsy lazainy zany. Tsy haiko aloha samihafa daholo sika rehetra, mila mandresy lahatra antsika amin'ny fomba samihafa. Andriamanitra manam-pilana samihafa ho antsika rehetra izy. Sasany izao maditra kokoa noho ny hafa, sasany ela fianatra kokoa noho ny hafa. Ny zavatra tsara amin'Andriamanitra dia tsy misy voaraoka izany ao amin'ny sekoliny satria ianao mitohy manala fanadinana foana mandra-pafaka ao an'izany. Tsy amelanao zany mihitsy Andriamanitra ka tsy mila miala amin'izany ianao. Andriamanitra manafaka antsika raha araka ny Deutéronomie 7:12 tsy kelikely hoy izy. Izay ny voalazany ao. Izy aroroany Jehovah Andriamanitra ao eo alohanao, tsy kelikely. Iza ny tia kely za aloha tsy tia kely zany. Tsy mba misy zavatra kely mahafaly ahy zany. Za tia ngeza, matavy, maherisetra zany, zao, aingana. Za tsy miraharaha zay rehetra malefaka, tsy kelikely zany. Toy an'izany teny izany dia milaza hoe fandrao maro ny bibidia ka amely anao. Mba ina mihitsy ary ny dika zany. Za mino fa ilay biby dia voninahitra ary mahitsy amehitra hoe raha Andriamanitra ny tonga hanafaka antsika tonga dia ho tadavintsika amin'ny fiainantsika sisa ny famezan-desina fandresena amin'ny olona rehetra hitantsika. Tsy izy filatsahana intsony na dia kely aza amintsika na koa fihazana manakatra izay zavatra rehetra mety ho lalovan'ny olona. Ary laza zavatra aminareo a rehefa milaza amiko nareo hoe za andalo an'izany, za andalo an'izao, za dia andalo atsarotra amin'ity, za dia andalo atsarotra amin'ry, haiko izay zavatra resahanao. Haiko izany. Fa rehefa mizara ny ten'Andriamanitra aminareo fa tsy nalaiko avy tamin'ny boky ny toroteny fa mizara ny fiaina aminareo efa niaina izany zavatra izany ary fantatro fa miasa ny ten'Andriamanitra fa raha mianatra izany ianao ka mampiatra izany amin'ny fiainanao dia afaka tena hiova tanteraka ianao. Fa tsy hisy raha ohatra ka angamba fa hiova tanteraka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ianao. Tena feno hery zany. Hitondra fanasitranana amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao. Ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao. Fa te hijana kelikely vetivety raha eo te hivavaka ho an'ny olona rehetra eto dia izay rehetra mijery tele ka manana olany lamosina. Misaotra anao Tompo fa avy any amin'ny tendro ny taolan-damosiny ka hatrany ambany indrindra amin'izany. Dia mba hahitsy ny zavatra rehetra, ho salama daholo ny taolany rehetra, fa ny taova rehetra ho salama. Mangataka anao hanasitrana ny fery rehetra. Ary mangataka anao zahay hikasika azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy na dia ireo olona mijery tele azy. Ka sy io izy Tompo mivavaka amin'ny finoana ary mangataka anao hanasitrana ireo olona marary lamosina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia avelantsika eo ilay fanasitranana kely. Amen.